Misaotra an'Andriamanitra indray isika ry mpiaino malala. Noreo fitahina sy ny fitantanana nomen'Andriamanitra antsika natrarantsika ity androany ity. Miaraba ny ray aman-dreny, miaraba ny zoky sy zandry, miaraba ny ankizy ihany koa. Ho samy ampoko ny fahasoavana ny isika mianakavy. Mialohan'ny hanombohana izao fotoana izao, andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay izay tsary indrindro, dia raha sy laza no asandratra ho anao no ny fitantanana sy ny fiahiana. Nomenao anay nandritra ny fotoana lava rehetra, ary ny anananay anjara ihany koa amin'ity androany ity satria zanakao izahay. Misaotra anao izay satria tompom-pitahiana mandrakariva raisinay tsy tapaka izany. Amin'izao fotoana izao nefa dia iain'ny teninao izahay, sokafo ny fonay, sokafo ihany koa ny sainay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Fifaliana amin'ny fiankohofana. Lohateny ngeza be ity ry havana malala, izay amariparitana fa mahafaly anao ve ny mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa tonga am-piangonana. Rehefa miankohoka ve anao dia faly de faly. Mametra-panontaniana ny tenako satria be dia be ny sorena rehefa miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny alavan'ny vavaka angamba. Ary na dia hita aza fa tsy lava akory ny vavaka, dia misy sorena satria ny akanjoko ve no atao lasibatra noho ny fiankohofana eo anatrehan'Andriamanitra. Lasa ny akanjony iray no ambony no Andriamanitra, no ambony no ny fiankohofana, no ambony no ny atao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Satria manana tombam-bidy manahoana loatra manoloana ny fiainam-pamonjena re ny fitafiana izay eny am-pelantanana. Io no lohahevitra ry havana malala. Satria rehefa miresaka isika ny amin'ny hoe fifaliana ao amin'ny fiangonana mandritry ny herinandro, dia tsy maintsy vozona ihany koa rehefa tonga anatin'ny fiangonana isika dia inona reno zavatra ao anatin'ny fo e. Inona n'izay mahatonga antsika hiataka tanteraka amin'Andriamanitra. Ary raha sanatria voakolokolo izany toetra ratsy izany, dia tsy hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay izany olona izany satria any an-danitra nika iankohoka tsy mitsahatra isika. Iankohoka mandrakariva isika. Ampandevitra ny ampotsika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Zava-dehibe loatra ity lohahevitra ity ary tiako ny sarika ny saintsika satria matetika no tobatobaina izany vanim-potoana izany. Misy faniriana lalina iankohoka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika. Izany ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny antrano tamina ray aman-dreny anankiray ny tenako indray andro. Dia tonga ny fotoana ny hariva mialohan'ny atory, dia mivavaka izahay. Ary anisan'ny zavatra lehibe andrandrany ankizy ka tsy hivavaka, dia natao eo am-pipetrahana manodidina ny latabatra moa zany izahay no miresaka. Eo zany no amaranana ny fotoana dia andeha ho any eo ambony fandriana, andeha atory. Fa rehefa ny tenako tamin'ity ndra mitoraka ity hoe hivavaka ary isika dia samy nanondrika ny lohanay teo izahay. Zaza kely anankiray 4 taona no tonga dia nandohalika. Ary dia nametraka ny lohaliny mandra-pahavitan'ny vavaka. Sanganihana tamin'izay ry havana malala. Ary voatsindrona mihitsy ny hoe ny zazakely ary manana fifaliana mandrakariva ny iankohoka. Faly ve ianao rehefa misy ny fiankohofana? Satria izany no faniriana lalina ao anatin'ny zanak'Andriamanitra. Ny miresaka eo amin'i Jesosy Kristy. Ary mampandefitra ny sitrapony sy ny ampopony.
mba ambarany eo anaten'andriamanitra. Sary anankiray tsy mety afaka ao an-tsaiko ny mahita lehilahy anankiray nandoalika eo anatrehan'i Jesosy. Sary izay sary tateoriana moa kanefa tsy mety afaka ao an-tsaiko satria entina anambarana ny fahamasinany sy ny anazavana ny soratra masina n'ilay sary. Dia ilay rangahy mitsotra sy mandefitra ny lohaliny eo anatrehan'i Jesosy, Jesosy mipetraka eo amin'ny seza anankiray, dia mametraka ny tanany eo amin'ny lohaliko Jesosy ilay rangahy. Jesosy kosa dia mametraka ny tanany havanana ao an-damosin'ity lehilahy ity. Dia mihaino ny tonim-bavaka sandrany. Dia nisy fotoana anankiray izay nandalovan'ny fitsapana teo amiko dia azoko antsary izy io. Azoko sary an-tsaina. Dia niezahako raisinao an-tsaina mihitsy mandritra ny vavaka izay nataoko. Toy ny hoe hitako mihitsy Jesosy mipetraka eo amin'ny toerana anankiray arindro mandoalika eo anatrehany ary ny tanany no miazona ny ao an-damosiko. Na tsy aro fifaliana loatra aho satria miaino Andriamanitra. Ary nivokatra izay ry havana malala dia nivaly ny vavaka satria mahatsapa fa miaino Andriamanitra. Fifaliana manahoana eo anatrehanao ihany koa ity hoe miankoka ity. Ao amin'ny Salamo 2:100 ka ny andininy voalohany dia mivaky toy izao, ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo 2:100 ny andininy voalohany. Faly aho raha hozy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ry fiangonana malala, izaho sy ianao no membre ny fiangonana mandrafitra ny lalam-piainan'ny fiangonana ao anatin'izany toerana izany. Faly ve ianao raha andeha isika ho any an-tranon'i Jehova? Ary mahafinaritra ny fanohizana an'io toko sy andininy io raha ohatra ka mbola manana fotoana isika hamakiana azy any an-tokantrano. Ny tongotra efa mijoro eo anatrehanao ry Jerosalemo, vavahady izay efa mijoro tsara, any no hitahinan'ny firenena rehetra. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao, faly ve ianao raha andeha ho any an-tranon'i Jehova? Ny toetra anankiray ananan'ny ankizy ry havana malala, ary nantenako tamin'ny fahakelesana aza dia izao, tsy andry ny ahatratrara ny ahatongavan'ny sabata. Tsy andry. Ohatra ny elabe ny herinandro, oviana ihany ny ahatongavana ao anatin'ny fiangonana mba hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao maizy antsika izao, faly ve ianao? Ary fanontaniana faharoa dia izao, faly ve ianao mihira ny hira an'Andriamanitra eo anatrehan'ny fiangonana? Sa manana eritreritra hoe lava loatra zany andininy zany, tokony andininy voalohany ihany dia mipetraka avy eo. Inona koa ary tia mitsangana foana isaky ny hira? Faly ve ianao sa tezitra sa malahelo noho ny fanaovana programa anankiray ao anatrehan'ny fiangonana? Faly ve ianao fa mbola mitoy ny toroteny fa mbola tsy mainka ny ody satria izany avokoa ny fiankofana? Ry havana malala, fanontaniana natao ho valiany tsiraray avy zany fanontaniana zany. Ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ihany koa amin'ny Salamo 112 amin'ny Salamo 112 dia misy teny anankiray izay tiako hovakiana ihany koa amin'ity androany ity. Salamo 100 ka ny 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Ny zavatra atao anatin'ny fiangonana zany dia feno fifaliana. Irahana manao zavatra anankiray, feno fifaliana. Manao zavatra ho an'Andriamanitra mantsy zany satria tsy manao zavatra ho an'olombelona. Feno fifaliana. Miankohofa eo anatrehany
amin'ny fiobiana mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana eny an-dalana mankany am-piangonana dia mikalo ao am-po mihira ao am-bava satria mioby ho an'Andriamanitra ary rehefa tonga any am-piangonana dia mioby an'Andriamanitra tsy ifampiandrasana intsony hoe iza no manana hira atao an'Andriamanitra androany amin'izao ora izao angatana hitsangana izay manana tsy hisy intsony zany satria fifaliana ho anao mihitsy mijoro erỳ anoloana manao ezaka fifaliana ho an'Andriamanitra. Ry havana malala, misy zavatra banga zay mila amboarina ato amiko sao aminao. Satria mieritreritra mantsy isika fa ny olona no hanaovana an'izany asa izany, fa tsy Andriamanitra. Ny asa fanompona atao amin'ny fiangonana dia natao andranona na natao hanomezam-boninahitra ny atsy na ny eroa, fa tsy natao an'Andriamanitra. Ary zay no tokony ahitsy mandrakariva fa ity lalam-piainan'ny fahamasinana ity dia lalam-piainana mifandrindra mihitsy ny amin'ny fanamboarana antsika. Ao amin'ny Salamo fa 4:9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitondrà fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany, mianko-ofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Misy zavatra anankiroa samihafa zay tiana antitanterana ihany koa dia ny hoe mitondrà fanatitra, mitondrà vola, mitondrà zavatra tolotra ho an'Andriamanitra. Mety mieritreritra isika hoe ny tenako ange fa fanatitra velona kinona mbola hitakiny vola ihany koa e. Ry havana malala, fanatitra avokoa zany rehetra zany, mitondrà fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany ao amin'ny Salamo 4:9. Be dia be ny fiarahamonina no manizingizina ankehitriny hoe ny fiangonanareo be zavatra takiana loatra, aizako isaky ny makany am-piangonana zany dia mitondra rakitra foana dia tsy maintsy zany foana ve ary raha tsy misy rakitra. Andriamanitra ny mahalala ny tsivosiny e. Fa raha mbola misy koa anatin'ny tokantrano dia tokony efa programena mihitsy, misy fandaharam-potoana mihitsy fa hitondra nyity fanatitra ity ho an'i Jehovah. Ary ny tapany faharoa dia hoe mankanesa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Ny fiangona hoentintsika any aina-kianjan'i Jehovah dia fiangona izay tsy mbola nanaovina entina tenaina ao anatin'ny herinandro, fa efa voatokana, efa natolotra ho an'Andriamanitra. Ka rehefa mihaona aminao Andriamanitra dia tsy maintsy ity akanjo ity no anaovako, ity fitafiana ity no anaovako. Mankanesa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Matetika isika mampalemy ny feon'ny fieritreretana ka dia miteny hoe Andriamanitra tsy mijery miseho velany fa mijery ny ao amin'ny fo, ka noho izany le akanjo fitenena anankiray iny ihany no entiny. Ry havana malala, didina mihitsy isika satria rehefa tonga any an-danitra dia fiangona masina avokoa no anaovany rehetra miseho anatrehan'i Jehovah. Io ny tsy ambarantelon'ny mahazanak'Andriamanitra, io ny fifalian'ny fiainan'ny fiangonana, io no andehanana mandrakariva mba ho anisan'ny zanak'Andriamanitra. Ary velombelomina ao anatintsika zany hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra isan'andro ka naiza misy antsika dia hita soritra fa zany ka zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, na ny fandinena amin'ny Baiboly sy ny toroteny zay ivon'ny fiankofany eo amin'ny testamenta vaovao aza ange dia takiana mba hahaliana antsika. Io no fiainana zay tian'Andriamanitra hanovana. Ny teny rehetra mivoaka izay entina hampandrosoana ny fiangonana dia natao mba ho isan'ny ahazoanao anjara ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Fifaliana manahoana tokoa raha io isika faly manoloana ny fanabeazana sy ny fitantanana omen'Andriamanitra mandritry ny fiainana rehetra. Velona sy mahery ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela ao amin'ny Hebreo 4:17. Ny tenin'Andriamanitra zay nomena antsika dia teny sahaza, aza mba isan'ny manintsiny mihitsy ny ilazany hoe ny azy koa tenin'Andriamanitra ohatr'izany foana, fa misy ny ilanao azy. Ny zavatra tiako apetraka dia izao, miezah mijery lafy tsara ny zavatra amin'ny zavatra atao ao anatin'ny fiangonana. Fa aza mijery lafy ratsiny fa lasa baikony ny fanahy hafa isika. Fa rehefa lafy tsara no apetraka
dia hitondra fitahina ny fiarahana amin'Andriamanitra mandritra ny fiainana rehetra. Andriamanitra ny fahasoavana ny hery havana malala no hitarika antsika sy hitantana antsika ka mandritra ny fiainana rehetra dia ho babo ny fahasoavana izany isika. Ny fitantanan'Andriamanitra ny eo amintsika tsiraray avy. Amen. Tompo tsara indrindra sy masino, misaotranao izay no ireo fitantanana sy ny fiahina nomenao ny fiainanay nandritra ny tontolo rehetra ka nahatrarany ity androany ity. Nomenao ny vatsim-panahy vaovao anefena ny lafim-piainanay izay tsy fandrindra akory fa nataonao ivelomana manomboka ankehitriny. Misaotra ray malalo satria zava-dehibe loatra izany. Amin'ity androany ity dia nandray zavatra mandrakariva izahay, engeneka iainanay, ahasoanay. Mitaraina manokana ho an'ireo vahoakanao izay maniry ny anatona fiangonana, kanefa no ny antony izay tsy avy aminy dia tsy afaka izy. Mangataka Tompo mba hovahanao amin'ny fomba manokana ny izany farisiany izany, ka dia ho todosoa any am-piangonana, anome voninahitra ny anaranao, ary tondra fifaliana ho azy ny fanatrehana ny fiarahana amin'ny fiangonana mandritra ny fotoana rehetra. Dia mombahanao anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra satria matoa tanteraka ity fotoana ity, dia natao sazantsika, natao ihany koa ivelomantsika, natao fitantanan'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'ny sambatan'olona. Ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hanenika ny foditsika mandritry ny fiainana rehetra mandra-piona ary mandra-pitafa indray.